mars enina amby roapolo sy roa arivo. Fotoana manokana izay isan'ny mahatatara io livre fikambanana tanora adventiste manerina azy teo izao. Satria fotoana manokana izay ankalazana ny andron'ny tanora na le antsoina hoe global youth day na le hoe siny children's youth day. Izany hoe ny ankizy sy ny tanora ny l'enfant chenzia dia ifampitaona ary anao zavatsoa eo anivon'ny fiarahamonina. Inona raha tokony ataontsika? Manomboka izao dia zaraina ny ankizy, zaraina isaka ny sokajy na patrouille. Isaka zavatra fatelo isika araka ny any amin'ny planinina sy ny toromarika izay efa nomena dia manao asa fitoriana kalamanjana ny tanora mivoaka indrindra rehefa sabata volatandro. Ka ao anatin'izay fotoana izay dia mijery izay zavatra ilainy eo anivon'ny fiarahamonina izy ireo. Inona ny ilainy fiarahamonina? Ary izay no manin'izy ireo. Mila fanafody ve izy ireo? Mila sakafo ve? Mila lamba ve? Mila zavatra hafa ve? Anjarantsika no mahita an'izay. Dia reny efa teny izao dia manoa ny an'ireny olona reny fanomezana ka efa tonga ny 1 amby 20 martsa dia mandeha mizara renitsika isaky ny faritra tsirairay avy. Tsara manamarika ihany koa fa misy t-shirt izay vokarina amin'ny fotoana io mba ho fanamariana ilay programme. Io zany dia izao hoe izay rehetra manam-pikasana mianana izay t-shirt izay dia afaka mandefa ny commande izy. Hitareo fédération moa zany dia ny chef mandat no miandraikitra manokana ny fikirakirana ny fitaovan'ny tanora eo anivon'ny fédération antsika. Ka azontsika atao ny miantso olarana izay eo amin'ny écran mba ahafahantsika manao ny commande. Aoka atsika tsy tara. Fiadanana tokana eo amintsika rehetra ny tanora malala.